Salama salama oh, salamavoko. Kawatsy. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ahoana daholo aizonareo e. Menoro akoto, efa ela nareo tsy nihaino menan'ny ino ty izy teo screenshot. Maso, aiza ne botako e. Botaka e. Manaona toko akory bira. Bonsoir Carla Rosé. Raha mba tsy fodiny. Akory daholo leva. Bon, dahoara. Potratraka reto koa. Fanomera antsika rehetra amin'izao andro harivariva ny alarobia 4 novambra na ny 4 sa 5 novambra manao anao dada Torabary mpametrapetraka. Fanomera antsika rehetra. Akory aby, akory laly, tsara va? Manao anao tompoko? Samy salama daholo mino aho. Andraso mbanana saty va? Zary ihany. Fanomanonana manao ahoana sy fanomanonana ny mbala tsara nga raha izay ny ilazana azy. Bon, androantsika dia ilaza hoe vaovao tsara zany a, vaovao mahafinaritra ho an'ny rehetra. Miala tsiny raha somary ohatrany hoe mbola tsy loabody ny zavatra ho tenenina fa misy antony lehibe matoa tsy maintsy teneniko ilay izy mba ahafahantsika ny rerako tamin'ity indray mitorako ity zany dia zao e. Tokony efa niteneniko ilay izy tapabolana mialoha na herinandro mialoha fa tena rivotra loatra tamin'ny asa dia manjary ny stratégie fomba fanao eto amintsika ny lasa diniko hoe tsika milaza ny zavatra hitranga mialoha foana ao anatin'ny fiainam-pirenena. Naizany lasa aloha ihany tsika na izany raha satria mahafantatra ny zavatra hitranga rapitso sy ny am'zoma sy ny après an'izay raha zay nga no ilazana azy. Zao ndraisiko ho adidy manokana ny momban'ny reconnaissance. Araky ny nambarako teto hoe efa nilaza ihany ke zako. Araky ny nambarako teto hoe tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia tao anatin'ny lobbying indrindrindrindra moa rehefa tamin'izany vao mainka nety ny asa rehefa tezitra tamin'ny André Rajoelina sy ny ekipany nga Sarkozy satria tsisy le retour d'ascenseur amin'ny alalan'ny ingratitude légendaire ny andriamatoa André Rajoelina.
Itony zavatra atao tony zany tsy zavatra hoe mandendeha ho azy na moramora ho azy fotsiny am'izao a. Misy réseau miasa ao ary misy engagement énorme ary tsy natao an'olona profane ka hoe iny ianao de misavidividy fotsiny eo, japijapy eo anao satria heninao le zavatra de iny ianao miprofite an'le occasion de satria ianao mieritreritra ty hisolokoloky ianao hoe la frantsa manohana anao fa manomboka direkta zany a de misy misolokoloky manao an'zany. Inisiativantsika eto am'ty fandaharana ity sy izay olona ao am back office ao ambadika ao sy ny réseau antsika iray manontolo sy ny réseau antsika iray manontolo tsisy hoe ianona na ianona any Madagasikara, raha misy any Madagasikara de olona ray ihany ary vehivavy fa tsy lehilahy. Ny reconnaissance zay ho atao de ho an'ny repiblika, ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka malagasy fa tsy andeha entina anindraindra olona. Mazava ho azy fa ny olona bénéficiaire zany satria izy mireprésente ny repiblika, izy mireprésente ny firenena de ny filoham-pirenena am'izao fotoana izao. Zay zany le izy. Ankoatran'izay, un degré hoe tsy hoe moindre, tout de suite après de ministre ny affaires étrangères zay anisan'ny hoe tompony ketrika ihany koa fa raha mbola tsy ministra akory ary izy de efa nisy ny fiaraha-miasa nametrahana réseau maromaro. Dikan'izany zany ny olona rehetrarehetra zay tany ao anatin'izay miditra ao anatin'izay dispositif zay ary mitonatona ka mitapitapy dia opportuniste ary mieritreritra ny olona sasany ho vendrana. Zay foana manko le izy am'reto mpanao politika reto, mieritreritra ny hafa foana ho vendrana ka tsy halala ny renseignement zay mety hiainga any ambadika any sy zavatra zay fiatsika tiana ampitaina amin'ny alalan'ny hoe asaiko mankaty, asaiko mankary. De mi se permettre indray ny olona tompony ketrika indray no havitena. Mampiomehy be le zavatra e. Ny olona tompony ketrika indray no havitena ao anatin'le fandehan'le raharaha. De gaga fotsiny ny olona fa ahoana azy raha fihetsika toy zany. Ny tiako ho lazaina de ho zao ry vahoaka malagasy rehefa raha tanindrazana amiko. Rehefa nindraisiko ny resaka hoe reconnaissance dia je me suis mis en contact direct avec le président de la République malgasy. Mazava zay. Ary nazavaiko taminy hoe zao aby ny zavatra misy eo. Ny amin'ny reconnaissance zao no anjara biriky entiko ho an'ny firenena. Tsotra le président ary mahafinaritra. Miandry ny lettre ozy izy mampa-ofisialy an'izany vizity zany. De misy procédure tsy maintsy arahana, mandalo amin'ireny chancellerie amin'ny le firenena fiavian'le délégation matanjaka. Très haute personnalité. Ary akaikin'ny mpandao-bary ary raha izy no miteny hoe tsy tafy io de tsy tafa ny anaran'io ary raha reo olona reo no miteny hoe tafy io de égal tafa io zany
Ary zay zavatra zay no tena mahasarotiny anazy satria isy olona hijako le izy. De ohatran'ny hoe tsy niexista. Tsy adalako no teny hoe tsisy n'inona vitantsika tamin'iny tolona nanalana ny Andriamatoa Andry Rajoelina iny. Na de fantatro aho ny zavatra nataoko, fantatro ny zava-bitantsika, ary mbola mitohy ao anatin'ny lôjika an'izany ihany zao zavatra ataontsika zao fa zao fotsiny. Mila sarotiny am'izay tsika satria ny antony de tsotra fotsiny. Misy olona mbola miafina ao anatin'ny fitondrana zay nangatahana izy tam'izany andro zany hoe tairara raha tsy pablo raha tena hoe tsy miaraka nareo, raha tena hoe tsy mpinamana nareo. Zamezamezina anao. Juska tsika am'teny zao. Mbola tsara anao le maray. Ka eo no mahasarotiny anahako amy zavatra miseho ary tonga de oza tsy hanao nanarana aloha fa na izany na tsy zany vakiako Batsila. Mba ho menatra hoe tena nalain'ny Ery Baraka. Rehefa manao zavatra se de zao aza mijapy ny zavatra ataon'ny olona, aza mijapy ny inisiativa ataon'ny olona. Manjary ataon'ny olona fotsiny fimezana avy eo. Olona ilatsaka filoham-pirenena zany manana ingéniosité, manana vision. Tsy andeha hijabaka ary amin'ny plate-bande-ny olona ary de iny de miala tsiny aloha fa mba manahirana ihany mieritreritra an'le izy fa aleo iny hoany. Fa manomboka zoma eny fa na de manomboka rapitso ary tokony mba mijery ihany ny nareo protocole fa somary ela le andraso ao fetity le traitement ny traitement ny courrier sy ny traitement ny courrier sy ny famalina azy satria ny amin'ny rapito zao efa misy tongany ny vahiny sasany amina firenena amin'iny Moyen-Orient andao tonga de tsorona hoe satria efa tonga izay tsy olana zany zareo israeliana fa tongany dia tsy haiko zay raha diso atoko de miala tsiny teny fonako efa mivaly ve le audience sa tsy amin'ny ary ambony ary amin'ny voropotsy sa tsy tokony mba jerenareo aingana ihany zay satria ilaitsika ny zavatra teny sy ny zavatra ho ambaran'ireo olon'ireo amin'ny fahatongavany ihany ary isaorana an'zareo mialoha amin'ny fiaraha-miasa sy ny soutien sady ataondrareo ho an'ny vahoaka malagasy. Ka eto de milaza amitsika zany hoe na rapitso ara zany de manomboka miova ny paysage hoe ino fa misy mireconnaître tena mireconnaître publiquement. L'Union européenne raha tadidinareo tam'izany andro zany de niteny aho le io olona io manana mission io. Tsy adala ny olona ny hoe roahanao ny ambassadeur
Dia rehefa roahanao ny ambasadera dia hipetraka fotsiny. Matory izy, tonga de hoe hiverina ifampiresaka tsika amin'ny momba ny fampandehanana an-draharaha, de misy dikany eo, misy dikany eo. Tokony ho tsapantsika rehetra zay. Ka eto amin'ny zoma koa zany de vao mainka tena iova mihitsy ary ho anareo zay nieritreritra hatramin'izay ary efa noteneniko nareo fa zany olona zany hoe Andry Rajoelina zany anie. Zany hoe Andry Rajoelina zany efa ela no tsy tao anatin'ny repertoiran'ny olona. Fa seulement tsy nahita ny olona. Merci. Merci, mon amour. Merci beaucoup. Tsy nahita ny olona hoe ary natahotra hoe sao de lasa ny anankiray ty zavatra ty raha am'zao no atao, kanjo saoran'Andriamanitra, Potravany, ny colonel Mikael Randrinirina. Azo reconnaissance zany raha ohatra raha ny réunion au préalable natao rehetra taty. Ary afaka mizesitra nareo mpanaraka anahy eto. Enimboninahitriny nareo fa matoa tonga tamin'izany tanjona zany tsika de nisy anareo nanampy ahy. Ary ianareo no tena isaorako be dia be satria je n'ai jamais lâché. Ary hoe encore moins trahi raha hoe hivadika aminareo satria tellement tena mafy be le fitiavanareo anahy. Mafy be koa le appel an'le firenena sy le tanindrazana. De nanapa-kevitra hoe hanampy an'le fitondrana. De zay no anjara birikintsika hoe matoa misy heninareo zany déclaration amin'ny rapitso hoe zay manohana an'ity ny aspiration populaire sy ny karazany dia misy asa avy amintsika roanjato isan-jato, arivo isan-jato, ny larobia, ny lakamisy sy ny zoma. Lazaiko anareo zany. Ary tonga de lazaiko anareo koa hoe ireo olona tsy ho tonga fotsiny hijery fotsiny hoe mireconnaître anareo zay de ampy. Tonga de hijery momba ny rano maika de maika ireo olona reo ka ahafahana manomana ny atao hoe aide d'urgence. Mahatonga anahy miteny hoe tsapy fotsiny satria maika andeha hanao candidat, maika andeha hanao filoham-pirenena de zay tao hoe zany tompon'ny initiative iny. Zalahy opportuniste any ambadika any zany. Nefa tsy zay le izy. Miala tsiny atoko tsy zay. Misy asa atao ampiseho ian'ny olona fa miasa anao ary mahavita. De tonga ireo olona ao de hijery momba ny rano hoe ahoana ny rano sy ny karazany. De mazava ho azy fa rehefa misy ny rencontre sommet aty de tsy maintsy misy zavatra miainga ary fanao zany isan'andro ny fitenenana. Zany hoe ho anareo mpanohatra zay mieritreritra zany hoe tsy tiany la Frantsa, colonel Mikael Randrinirina de mipetraha tsara fa diso nareo. Satria izy mba manana olona bitsika kely tsisy fa matavy be fotsiny ny tarehiny manampy azy ary tsetrika manana an'ireto followers amin'arivony reto amatapitrisany reto ny am'izany. Ny ambiny de apetraka ampelantanan'Andriamanitra satria izy manao ny zavatra rehetra ary tsika de miezaka manao ny marina foana fa tsy misolokoloky manao opportuniste amin'ny zavatra ataon'ny olona, fiera amin'ny zavatra ataontsika ary zay no tsy maintsy ilazaiko an'izay satria na ny vady aman-janako ary tena niteny hoe ianao ve ry dada de tsy mbola leo ny zavatra ataonao de solokian'ny olona foana ianao, tsapian'ny olona de ohatran'ny hoe izy no tompony aveo de izy no mizesta.
Tenao dans l'ombre, tenao tsy ohatrany tonga saina ihany to da ohatrany marina le tenin'ny vadiko a. Aleo mba lazaina am'zay zany manomboka eto, hoe io zany zareko aminareo, délégation anankiray matanjaka no avy any Madagasikara. Rehefa rapiso lazaiko anareo rehefa tafiditra anaty avion tsara, soa tsara zareo. Ny tena marina tokony ho any a, fa zao misy an'le resaka Union africaine iny, zay noho ny fiasantsika ihany koa dia anisan'ny voyage après an'i Madagasikara io, andehananay miaraka. Nampandeferina aloha zany Madagasikara ho anahy. Mety hiteninareo hoe matahotra an'zao, non tsy matahotra, miala tsiny tompoko. Tsy afaky ni-arrêter anahy mihitsy vu ny statut mety hoentiko any sy hatongavako any, fa tsy zay le priorité. Dikan'izany zany milaza fa tsy ho avy ahako, tsy ao anatin'le délégation za fa raha ohatra te hifanena amiko de any Addis Abeba mifanena, any amin'ny siège-ny Union africaine, alohan'ny hahatongavan'ireo délégation ny Union africaine any Madagasikara zao. De fa lazaiko koa zany zay de zay hoe initiative propre à 1000% antsika zany zavatra zany. Ka partiran'ny eto zany mety ahenonareo hoe niaona taminy any reo olonareo, simulacre, cinéma. Ny filoham-pirenena, ministre ny affaires étrangères, ny premier ministre, ministry ny rano sy ny jiro, ny ionana ary ny jirama, ny tena ionan'ireo olona maika, fa ankoatran'izay film, tena jejojejo fotsiny ary toa ohatran'ny te hiteny hoe manohana azy la Frantsa. La Frantsa toko tsy manohana olona zany. Na za raha tsy afaka miteny an'zany, manova zavatra tsara, manova zavatra soa, de tohanan'ny la Frantsa ianao. Ohatran'izay aza be resaka fa be blabla fotsiny, ampireven'ny olona fotsiny. D'accord? De toute manière, hisy fivavahana goavana any Madagasikara amin'ny resaka chancellerie zany tsy ho ela akory io. Ampy agnano zay an. Veloma daholo an. Saova tsara zay ny vita androany an. Fampiantso antsika fampizara vaovao. Rapitso maraina zany raha ohatra ka. Fa mbola andeha maraina aloha zany hanatitra an'ireo olona reo eny amin'ny aéroport an. Tsy maintsy mifanao veloma, tsy maintsy mifanao bisy kely de maka sary kely. De ohatran'izay, am'zay mba menamenatra le andray hisolokoloky any hoe kay reto akamany any. Misy akama de longue date fa tsy hoe vao androany. Ok. Veloma mahafinaritra tompoko a. Malahelo aho milaza aminao fa tiako be ny fiainako aty. Veloma tompoko.